Tatsika anokatra ny tenin'Andriamanitra zay hitondranantsika manokana androany loha hevitra entsika androany dia hoe aoka olona tadiavan'Andriamanitra ianao. Tenena manao akaikinao hoe aoka olona tadiavan'Andriamanitra ianao. Avereny tsara ihany toetrany tsy tena mazavana. Amen. Aoka olona tadiavan'Andriamanitra ianao. Matetika ao anatin'ny fanomponan'ny tompo zao ny zavatra tena hoe miverina sy ampaherezana antsika dia hoe ianao no mila mitady an'Andriamanitra. Zay nampianaran'ny Baiboly amin'ny andalana soratra masina be dia be mihitsy tahaka ny hoe mitadiava an'i Jehova dia ny mbola hita izy ho Isaia miantso azy dia ny mbola akaiky izy. Hoy ny mpaminany sasany hoe tadiavo dia ho velona ianareo i Jehova. Jesosy moa dia nanamafy hoe mitadiavo dia ahita ianareo. Tongony dia ho voantsika zany ampaherezana hoe hitadiahy ianareo dia ho hitanareo raha ohatra ka katsahanareo amin'ny fonareo rehetrarehetra. Zay foana matetika no miverina fa mahala nitsika zany hoe Andriamanitra no mitady. Fa androany anefa dia ambara amin'izao tena mitady olona fa tsy ny olona rehetra mitadiavana, tena mitady kristianina Andriamanitra. Fa tsy ny kristianina rehetrarehetra mitadiavana fa sasatsasany amin'ireo ihany. Arenga ane mba ianao tafiditra ao hoe zany dia olona tadiavan'Andriamanitra, hoe mitady Andriamanitra. Zany mahafinaritra hoe ianao mba isan'ilay tadiavan'Andriamanitra. Hitanareo raha ohatra zany zao amonjy mariazy ny olona anankiray dia lasa izy mitady akanjo zay dia amin'ny fotoana io maty antoka be sorta fa tsisy mpijery mihitsy, tsisy hoe amonjy mariazy ka hoe raha tsy dia efa ndraindray koa mafana loatra ny amy dia marary ny saina le dia zay ngamba mahatonga le izy hoe monjy mariazy dia sorta ny jerena. Fa ny olona rehefa monjy mariazy dia any amin'ny palitao izy, any amin'ny pataloha izy, any amin'ny mihajahaja ny daholo izy, any amin'ilay akanjo mety tsara reny, élégant mandeha, maty antoka be ny sorta. Dia aza dino fa ohatry zany koa Andriamanitra mitady izy fa maty antoka zay sorta. Tsy hijereny akory, tsy asiany resaka akory. Amen. Dia androany hijery andalana anankiroatsika. Reo andinjotra masina roa reo dia mampianatra antsika hoe olona manao ahoana moa no tadiavan'Andriamanitra. Olona manao ahoana loatra ny olona tadiavan'izao Andriamanitra zao fa mitady hono izy. Tao amaky voalohany tsika ao amin'ny Ezekiela 2:20 dia andininy 7. Ezekiela 2:20 andininy 7. Ao ve Ezekiela 22:31 no irana mamaky dia zao voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary maninona ozy izy? Ary nitady olona teo aminy anao manda sy hijanona eo amin'ny bangy ao anatrehako, hifona ho an'ny tany mba tsy handravako azy, kanjo tsy nahita. Tamin'ity fotoan'ity Andriamanitra dia tapa-kevitra mihitsy hoe noho ny fahotany Jerosalema sy ny vahoakan'Israely amin'ny ankapobeny dia tena tsy mety tsony, tsy afaka miempotra ny fitsarana, tsy maintsy mitonga ny fandravana, tsy mety amin'Andriamanitra intsony. Ohatrohatra ny tamin'ireny fotoana anandringanana ny tany ireny dia tena hoe tafapakatra tany amin'Andriamanitra koa ny fahotan'ireo olona ireo ka tsy maintsy hiatra ny fitsarana marin'Andriamanitra, ny fanamelohana an'ireo olona ireo noho ny fahotana. Dia zao ny voasoratra hoe na dia teo arerefy zany dia niady Andriamanitra hoe isy olona mba hitsanga hifona ho an'ny tany, isy olona mba hitsangana tena mitady mihitsy izy aiza re, aiza no misy olona mifona ho an'ity firenen'ity, fa mila mifony ity firenen'ity mba hahatonga an'ilay fitsarana tsy ho tonga, mba hahatonga an'ilay fandravana efa nikasaiko tsy ho ataoko indray, mba hahatonga hanenina ny amin'ny loza
mila olona mifona ho an'ity fireneny ity, mila lehilahy, mila vehivavy mitsanga mba anao manda hijanona eo amin'ny bangy ao anatrehako hitondram-bavaka hifona ho amin'ny tany dia nampalahelo fa na dia nitady fatratra ry Andriamanitra dia inona ny vokatra? Tsy nahita izy, tsy nahita izy. Efa vonona ny hamindrafo izy, efa vonona ny hamela heloka izy, efa vonona ny hanangana andray izy, fa tamin'io fotoana io dia tsy nahita izy. Ry havana izay manatrika eto, Andriamanitra dia tsy miova. Omaly an'io mandrakizay, tsy miova izy. Amen. Hatramin'izao fotoana itenenako aminao zao dia mbola mitady olona ohatran'izany izy. Mbola mitady olona ohatran'izany izy mba anovany tantaram-piainan'olona be dia be. Misy tantaram-piainan'olona efa tena voasoratra hoe ratsy eny e, dia fahaverezana mandrakizay e, dia fampitehany e, dia faharavana. Misy tantaram-pirenena efa voasoratra hoe potika, rava, simba, fahafatesana. Fa mitady lehilahy Andriamanitra, mitady vehivavy Andriamanitra, anao manda hijanona eo amin'ny bangy ao anatrehany, hifona ho an'ny olona, hifona ho an'ny tady, hifona ho an'ny mpanota mba tsy handravany azy. Raha mitady izy dia engane mba hitanao. Aoka le olona tadiavin'Andriamanitra ianao, fa olona toy izany tadiavin'Andriamanitra. Vonona hanokana ny fiainana, vonona hanokana fotoana, vonona hanome andro isan'andro, hatsiaro ny mpanota, hifona ho an'ny tany, hifona ho an'ny olona mbola tsy mahalala an'Andriamanitra, hifona ho an'ny mpampisampy, hifona ho an'ny mpivaroteny, mba tsy handravan'Andriamanitra azy ireny, zany hoe mba tsy hahavery azy ireny, fa hanovan'Andriamanitra ny tantaram-piainany. Halleluja! Andriamanitra te hanova ny tantaran'ireny olona ireny, ary zany ny sitrapony, sitrany mihitsy ny hafatesany ratsy sy fanana ray ary. Fa mba elany amin'ny lalana ratsy dia mitady olona izy. Aiza no misy olona vonona hijoro eto anatrehako, hoe loko vavaka, nitakany atitikazo manom-pofona ny vavaka izay ataony mba ahafahako mamindra fo amin'izao tany izao. Mitady olona ohatr'izany eny Andriamanitra. Mitady an'izany tombom-bavaka izany Andriamanitra. Mitady fanahy mangetaheta toy izany Andriamanitra, satria te hamonjy izy, satria te hanasitrana izy, satria te hanafaka izy, te hamela heloka izy, te hizara ny fitiavany. Mahita olona ohatr'izany ao aminao ve izy? Raha raisitsika hoe lasa mihitsy izy mitetitety ny isam-baravarana, engane rehefa tonga ao amin'ny varavaranao izy dia tsy ala-maina fotsiny hoe tsisy ato, tsisy atenaina. Fa raha tonga ao aminao izy dia ahita hoe misy olona mifona ato, misy olona mitsangana eto anatrehako ato, misy olona mitondra ny olona eto anatrehako ato amin'ity trano ity. Halleluja! Asehoko ato amin'ity trano ity ny voninahitro, fa misy olona ilaiko ato. Halleluja! Ary zao rehefa ny zavatra ny ilainao, kenakenainao tsara, marina sa tsy marina? Telefôny io ilainao io, dia tsy hoe ataonao any anaty eviefana sana vilia, ataonao tsy ianao ange rehefa ilain'Andriamanitra dia voakenakena ianao, voakenakena mihitsy. Ty tena ilaitika, tsy azo dia kitikitihany io ry Satana, fa ilaiko ny vavaky olona io, ilaiko ny maheno ny feony sy ny fitaraina ho amin'ny mpanota, ho amin'ny ankonana, ho amin'ny manodidina. Olona ilain'Andriamanitra ianao dia kenakenaina ianao. Any olona tsy ilain'Andriamanitra tsy dia azy miresaka koko sy tsy ilainy toninina ary. Jerijereny fotsiny eo ve? Fa ilainy ity olona. Zao mihitsy le lehilahy tena ilaiko zao, zao le vehivavy tena ilaiko zao, mifona ho amin'ny tany. Ry havana izay manatrika eto, mitsangana mba ho isan'ireo olona ilain'Andriamanitra, ho isan'ireo olona tadiavin'Andriamanitra. Mahaiza mikasika ny fon'Andriamanitra,
ny zava-dehibe atsika tiane dia zao hoe ny fiainatsika zay ataotsika dia mba hakasika ny fon'Andriamanitra. Zany ve ny atsika nytitsika tiako raha mba ho faly amiko Andriamanitra, tiako rehefa mahita izy dia tena voatsilony izy, tiako rehefa mihaino ny vavaka zay ataoko izy dia tena hoe angoritsina mihitsy ny fanahany ao an-danitra ao, tiako tena mba entanentana ny amiko ny Andriamanitra, ka izany ny olona mampientanentana an'Andriamanitra zany. Olona mifona ho an'ny tany, zany ny tena tadiavin'ny fatratra zany. Zany ange ny olona tena tadiavin'Andriamanitra ary anisan'ireo tena lohalaharana amin'Andriamanitra indrindra satria tiany ny mpanorotany rehetra. Za resy lahatra fa matoa ianao eo amin'ny toerana misy anao io amin'izao manompo an'Andriamanitra, mahalala ny marina dia misy lehilahy na vehivavy tany, ataoko hoe lehilahy sy vehivavy mihitsy, fona mambavaka isanandro, ary ny vavaka reny olona reny no takany aratony sarian'Andriamanitra anao rehefa feo. Taraina mambavaka teo amin'ny tanànanareo teo akadikely ilafy teo, haiko nareo le avany tsy maneno fa nisy olona teo isanandro mitaraina mambavaka hoe ty tanàna ty tompo, ty fokotany misy anay ty, ratsy izy ty, misy an'izao hoe mifona ho amin'ny olona rehetra, ary nataon'Andriamanitra takany aratony sarika anao reny. Halleluia! Riavaka matoa ianao mitonga eo dia noho ny mivavaka nataon'ny afo zany, matoa ianao miova fo dia noho ny mivavaka nataon'ny olona zany, zay olona tsy fantatrao akory, olona tsy mahalananao akory, fa nanaiky olona tadiavin'Andriamanitra izy reny. Nanaiko lehilahy na vehivavy teo ampelantanan'Andriamanitra niara-niasa ho amin'ny famonjenanao, ataovy koa zany fa isy olona maro fonjena noho ny mivavaka ataonao, isy mpanota maro ibebaka noho ny mivavaka nataonao. Miara-menimeniny tsika menakavy hoe tena ratsy ny fiainana, ratsy ny tany mikorotana, ry havana tsy mitady mpimenimenina Andriamanitra, tsy mahaliana an'Andriamanitra zany olona mimenimenina fotsiny zany, fa olona alaction ny tadiaviny hoe io fa mivavaka, hitany hoe ratsy ny tany dia mifona isanandro izy, vavaka izy. Alleluia! Zany ange ny tadiavin'Andriamanitra ho an'ny vatanao vady mifona ho azy. Aza vela ho sasatra izy tady vady ho an'ity olona ty mihitsy hifona ho azy, nefa ianao eo, nefa ianao eo, fa hoe tena mety tsara mihitsy ny namonjeko azy satria ataony tsara ny asa, fona izy ary amonjy Andriamanitra. Amen. Rehefa mifona ianao dia mamonjy Andriamanitra, zay zany ilay izy. Rehefa mivavaka ianao dia tsy mandrava Andriamanitra, ataovy anisan'ny tondom-bavakao zany zavatra zany. Tena anontaniho an'Andriamanitra mihitsy tompo hoe inona ndray ny tianao hifonako androany, olona manao ahoana ndray ny tianao entiko mambavaka androany, tianao ve raha ny ankonako, tianao ve iza amin'ireo mpiara-miasa amiko ireo ndray, iza amin'ireo manodidina ndray, ty tanàny ty ve ny tianao, inona ndray ny tianao hifonako amin'ity an'io ty, fa ity te ho fitaovana eo ampelantananao ozy Andriamanitra lalohaka toerana ary fa tsy maintsy hizogozona ndray ny foko maheno mivavakao. Halleluia! Tsy maintsy hizogozona ndray ny foko maheno mivavakao, ary tsy anaiky ny fanahiko raha tsy mahavonjy olona maro ndray satria hivavaka ianao. Halleluia! Ny politika tsy hanova firenena mihitsy fa mivavaka ny olona be dehibe no afaka hanovany zany firenena. Ny resabe tsy hanova olona mihitsy, ny fanondromana miteny sy ny sisy, fa mivavaka mahery vaika ataonao dia hanovany reny olona ireny satria ho ambadiky zany Andriamanitra, ao ambadiky zany mivavaka zany Andriamanitra. Da ho aritsangantsika olona tadiavin'Andriamanitra. Amen. Ary miara-dalana amin'izay mivavaka izay dia mazava ho azy fa mitady olona koa Andriamanitra
mitady tsy hamonjy ny fery. Hoy Jesosy hoe tonga ny zanak'olona mba hitady sy hamonjy ny fery. Dia aoka tena ho azonao antoka tsara mihitsy fa raha zay koa ny ao am-ponao hitady ny very, dia enao le olona tena katsahan'Andriamanitra fatratra mihitsy. Andriamanitra ne mitady olona vonona hitaona an'ireny mpanoty ireny, fa matetika loatra izy ny tsy mahita, mitady mihitsy. Aiza no mahita zany ny probleman'Andriamanitra zany. Iza no irahanay, iza no andeha, iza no hitaona, iza no hiresaka amin'ireny olona tsy manana an' Jesosy ireny. Dia tena mitady fatratra ny Tompo. Raha mitady izy dia aoka hitanao, aoka hitanao. Averiko tsara hoe rehefa ilain'Andriamanitra ianao, sarobidy ny masony ny fiainana. Koa ilainy zany, sarobidy eny ianao hoe ilaiko io, zany miaro azy, zany momba azy, zany manisy soa, tsy azo kasikasiany, ilaiko. Amen. Anao kenao olona tadiavan'Andriamanitra. Amen. Zay zany mitady olona Andriamanitra ho amin'ny famonjena ny mpanota, olona vonina hifona mambavaka ho an'ireny olona ireny, olona atsiaro an'ireny andro aman'alina amin'ny fivavahana, amin'ny fifonana eo anatrian'ny Tompo, ary olona vonina ilaza ny tenin'Andriamanitra amin'ireny olona ireny, olona vonina ilaza ny fitiavan'Andriamanitra amin'ireny olona ireny. Ny faharoa dia andao hamakitsika filazan'ny tsara ny Jaona fahaefatra, dia vakina ny 3:3. Jaona fahaefatra dia vakintsika azafady ny 3:3. Mahita ve nareo? Halleluja. Fa avy ny andro sady tonga ankehitriny, raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray, amin'ny fanahy sy ny famarinana, fa ny ray koa dia maninona ozy izy? Maninona tsara? Mitady ny mpivavaka aminy ho tahak'izany. Andriamanitra dia tena mitady olona hanompo, mitady olona hivavaka aminy, anantona azy, fa tsy ny olona rehetra ny tadiaviny. Fa ny tadiaviny dia hoe ireo le mpivavaka amin'ny fanahy sy ny famarinana. Zany no tadiavin'Andriamanitra. Raiza aiza reny misy mpivavaka amin'ny fanahy sy ny famarinana, aiza reny misy olona vonina hanompo an'Andriamanitra amin'ny fanahy sy ny famarinana. Be dia be eny ny mivavaka, fa matoa tadiavina le izy, dia vitsy zany manana toetra ireo hoe mivavaka amin'ny fanahy sy ny famarinana. Be dia be ny olona no mivavaka fotsiny amin'izao, ny fahazarany no hanompony an'Andriamanitra. Efa nivavaka foana izy hatramin'izay dia zay, dia manompo an'Andriamanitra amin'ny fahazarana fotsiny ihany. Tsy mitady olona ohatran'izany. Andriamanitra tsy mitady olona hameno fiangonana, fa ny tadiaviny dia lehilahy na vehivavy mivavaka amin'ny fanahy sy ny famarinana. Ina ny dikan'izany? Ny dikan'izany dia tsotra ihany hoe voalohany aloha, lehilahy sy vehivavy tena vonona ny hanompo, fa tsy manomponompo fotsiny, manompo amin'ny fanahy. Tena vonona ny hamela an'Andriamanitra hiasa malalaka amin'ny fiainana, hamela ny fanahy masina hiasa malalaka amin'ny fiainana,
tsy andeha araka ny sainy zay fantany fa mety zay tiany atao fa araka ny fitariany ny fanahy masina. Tena olona vonona ny anompo an'Andriamanitra amin'ny fony rehetrarehetra, amin'ny sainy rehetrarehetra, amin'ny heriny rehetrarehetra sy ny fanahiny rehetrarehetra. Mitady olona ohatran'izany Andriamanitra hoe olona tena anompo, olona tena hivavaka marina. Amen. Tena hoe amin'ny fanahy, amin'ny fony manontolo. Za tena tia ampahery anao hoe midera n'Andriamanitra tsika midera fa tsy tsika menakavy no akasitrahany rehefa midera azy fa zay midera amin'ny fanahy sy ny famarinana ihany. Zay ihany ary zay ny tadiaviny hoe olona mankalaza n'Andriamanitra amin'ny fanahy sy ny famarinana. Tsy fiderana imaso fotsiny zany, tsy fiderana fankalazana ivelany fotsiny, tsy zavatra ambava fotsiny eo, fa zavatra tena miainga ny anatiny any amin'ny fony rehetrarehetra, amin'ny fanahiny manontolo. Zany ny olona tadiavin'Andriamanitra. Zany koa ny olona tian'Andriamanitra hidera azy. Fa ny ankoatran'izay ohatrany tsy midera ianao, ohatrany tsy manao ninninina ianao. Raha vao ankoatran'izay Andriamanitra tsy liana amin'ny feo atsika, tsy mahaliana azy. Ke mianjely mahay mira lavitra no ianao, na ny farany mahay mira indrindra amintsika ary mbola tsisy dikana mihitsy raha ny fiderana reny isan'andro ao. Noho izany tsy liana amin'izany zavatra zany izy, tsy liana amin'ny fihetsiketsehana ataotsika izy, fa ny mahaliana n'Andriamanitra dia olona tena midera azy amin'ny fanahy sy ny famarinana, tena any anatiny any, tena amin'ny fony rehetra, tsy zavatra ivelany fa tena vokatry ny fandresen-dalatra ao anaty, tena zavatra tena marina. Alleluia. Zavatra amboamboarina, tsy petapeta-toko, tsy fombafomba, tsy fahazarana, fa zavatra tena izy. Zany no tadiavin'Andriamanitra. Ka raha tianao ianao le olona tadiavina dia ataovy tena izy ny fanompona. Alleluia. Atao fanompona tena izy ny fanomponao. Aza atao fahazarana ny fanomponao, aza atao no mitahotr'olona na ena masolona ny fanomponao, fa ataovy tena marina. Zay ny tadiavin'Andriamanitra olona tahak'izany. Amen. Zany ngeno mampahirezana atsika foana e. Rehefa mihira ianao, rehefa mivavaka ianao, rehefa mitady an'Andriamanitra, ataovy amin'ny fonao rehetra, ataovy amin'ny fanahinao manontolo. Aoka tena alalaka ianao, aoka ny any anatinao any, aoka tena hivoaka. Misy zavatra magaga ane. Hitanareo ianao zao rehefa miteny ohatra hoe ay tena faly be mihitsy aho fa tonga eny le volana andrasoko e. Dia ahoana ny pôzinao? Tena faly be mihitsy aho tonga amin'ny volana andrasoko. Fa rehefa faly ianao dia misoritra eny amin'ny endrikao zany. Marina sa tsy marina? Vao eny alavitra eny fotsiny ianao, vao misokatra fotsiny ny vavanao, dia efa mipotra daholo efa misolo nifinao. Hoe faly ianao zay. Fa tena izy any tena faly a. Ka mahagaga ihany la. Indraindray tsika atao hoe midera an'Andriamanitra, atao hoe faly sy ravo, atao ohatrany faly sy ravo. Izay hoe mba tena amin'ny fanahy sy ny famarinana ve mideranao ny tompo e. Mba tena zany mihitsy ve, tena faly, tena ravo, tena mentamenta. Zany koa aloha zany olona faly zany tokony hita ety ivelany ety e. Tokony tena miseho mihitsy hay tena faly marina, tena hita n'Andriamanitra mihitsy tena faly tokoa zareo a. Tena misy zavatra mahafaly an'ireo marina. Jereo ny paoziny, jereo ny vitsikiny, jereo ny fijeriny, tena hitanao olona faly izy. Miainga any anatiny any ny hira zay ataony, any anatiny any ny fiderana. Ny manitsikaiky ary ndraindray mivavaka, Andriamanitra tena faly amanao, fa ohatran'ireny olona malahelo be reny manonona an'le izy. Aoka hivavaka amin'ny fanahy sy ny famarinana ianao ry havana zay manandrika, ataovy marina le fanompony, ataovy tena izy le fanompony, ataovy tena marina ny hira. Alleluia. Fa zany ny olona tadiavin'Andriamanitra fantatra
misy toerana zao hoe mitady volamena fa za tena miteny aminao hoe manoatra no fitadiavan'ny mpitady volamena ny tadiavan'Andriamanitra ary alasy vehivavy tena vonona hivavaka amin'ny fanasa ny famarina amin'ny fony rehetrarehetra vonona tena hoe tsy hanompo an'Andriamanitra fotsiny alahady na amin'ny fotoana sasatsasany fa tena vonona hanompo an'Andriamanitra isan'andro tena vonona tena hitolona sy ady amin'ny ratsy hanompo an'Andriamanitra ny famarina mitady olona ohatran'izany engeny tompo e olona mangetaeta ohatran'izany mitadiavan'Andriamanitra fa ny tena olana indraindray tsy tena mahita izy indraindray tsy tena mahita izy tsika manompo an'Andriamanitra io a fa eo tsika nihiry hoe masina ianao Andriamanitra tsy haiko raha mahazo tsika tsaina izany tsy haiko raha mahazo tsika tsaina hoe tafasaraka tanteraka amin'ny faharatsiana Andriamanitra tsy miaroaro amin'ny faharatsiana izy masina tanteraka izy zany no ampianarin'ny Baiboly zany tena masina tanteraka izy dia mitady olona izy vonina anajany zany famasinana zany olona vonina hisaraka tanteraka amin'ny ratsy olona tsy sangisangina ratsy tsy sangisanginy faharatsiana tsy hanao an'izany ho taka ny zavatra maivana na ho mora foana fa tena hanao an'izany ho zavatra entitra be amin'ny fiainany mihitsy tena vonina hanompo an'Andriamanitra amin'ny famarinana satria masina izy zany engeny olona tadiavin'ny tompontsika mazana loatra tsika kristianina indraindray no misy tsy fahamarinana zay tsy mahakasika atsika akory fa ny olona tena tadiavan'Andriamanitra dia ny olona oatra azy malala hoe masina izy dia miady amin'ny fahotana tafasaraka amin'ny ratsy tafasaraka amin'ny faharatsiana mitady olona oatra an'izany aoka ianao hanamasina tsara ny fonao fa mitady olona masim-panan'Andriamanitra aoka ianao hitandrina tsara amin'ny toe-pananao amin'ny fiainanao amin'ny fihetsikao amin'ny zavatra ataonao miafina mety tsy misy mahita fa mitady olona vonina hivavaka amin'ny famarinan'Andriamanitra ry avana dia enganera mitady izy dia mahitanao efa ho faranako sady zao fampaherezan'izao androany fa Andriamanitra koa tena mitady atsika koa izy mitady atsika izy mba hifona ho an'ny mpanota hivavaka ho an'ny mpanota hivavaka ho an'ny olona tsy mahalala azy hitondra n'ireny olona ireny ao anatrehany ary hitaona n'ireny olona ireny mitady olona ohatran'izany izy mitady olona koa Andriamanitra tsy hanao zavatra hivelambelany fotsiny tsy hanao fanompona ny fahazarana fotsiny tsy hanao zavatra noho ny tahotra na noho ny fitiavan-teny fa tena hanompo amin'ny fony rehetra tena hanompo arak'izay tian'Andriamanitra arak'izay sitrapon'ny fanahy masin'Andriamanitra hivavaka amin'ny fanahy ary hivavaka amin'ny famarinana koa hoe tena ho takan'Andriamanitra hoe ho tafasaraka tanteraka amin'ny tsy mety ho tafasaraka amin'ny zavatra tsy araka an'Andriamanitra rehetrarehetra mitady olona ohatran'izany raha ianao zany olona zany dia ho sambatra ianao satria ho sarobidy amin'Andriamanitra ny fiainanao hikolokolo anao izy olona ilainy ianao foana no ataony ambetiny resaka olona ilainy ianao misy any kristianina tena ilain'Andriamanitra dia enganefa ianao le izy hoe iny ilaiko iny ary hoe mihitsy ary ny tompo hoe iny mbola mijanonjanona iny aloha mety zato taona any iny voangatatra fa mbola ilaiko iny tena ilaiko iny tsara antitra tsara iny tsy marofo matanjaka foana ilaiko iny raha tsy afaka hivavaka tsony iny iny ilaiko ny vavaka iny tena elo an'iny ny vavaka foana amen ataoko ela velona iny raha tsy ilaina iny tsy ilaiko iny fa zanga amin'ny herinandro ngambany amin'iny dia vita
eo mihitsy laha aloha andranoasana mba hovonibony misy to dia mampeko iny tompony hitantsika manokana ry avana zay nanatry eto Andriamanitra ny anisy soanao mba ho lehilahy ilain'Andriamanitra ianao ho vehivavy ilain'Andriamanitra ianao ho kristianina ilain'Andriamanitra ianao le tadiavan'Andriamanitra tao hivavakitsika ka tao izy mba volavolanao tompo ataovy an'le olona ilainao a ataovy an'le olona tadiavinao a Alleluia